Rahampitsy kosa no andraisam-pirenena ho an'ny drépanocytose ho an'ny eto Antananarivo dia isan'ny fitiliana maimaim-poana izay ho tanterahana etsy amin'ny HR-Ampefilo manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Izay no mahakasika an'indry fa isokatra rahampitso ihany koa ilay hetsika izay karakarain'ny FIMA FM Promoprice io no anarany tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Zava-baovao tanteraka no hita mandritra ny fotoana isongadina kosa ny sehatra ny teknôlôjia. Lovaramana-tsoa Christian Rakotodramanka. Mpitsidika manodidina ny 4 alina no endrasana mandritra ilay hetsika Promoprice izay karakarain'ny orinasa Finance Management for Madagascar na FIMA FM etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina manomboka Rahampitso hatramin'ny Alahady 13 Jona ho avy izao. Hiavaka tokoa ty hetsika ity araka ny nambarany mpikarakara. Ny tena mampiavaka ny Promoprice amin'ilay anarana aloha voalohany indrindra hoe Promoprice tena promotionnel daholo ny zavatra rehetrarehetra ho hita ato hita daholo moa zany na fanaka na zavatra rehetrarehetra manodidina ny tokantrano na akanjo na teknôlôjia vaovao sy ny sisa dia misy espace enfant ihany koa ny tena mampiavaka an'ity ohatra fotsiny zao ny trompe élastique izay hitantsika ato aoriana ato mino angamba fa mbola tsy nahita foire betsaka misy ohatran'izao dia ankoatran'izay ihany koa les tablettes moa iny efa fantatsika fa tena promotion be mihitsy ho an'ny olona rehetrarehetra saka ny vidin'ny olona rehetrarehetra. Voasolo tena mandritry ny Promoprice avokoa ny sehatr'asa rehetra sainga isan'ny tena mampiavaka ny hetsika ny fivarotana ireo tablety amin'ny vidiny tena mora 7,7 sy 2 ariary zany raha miaraka amin'ny carte SIM ary 7,2 sy 2 ariary kosa zany raha toa ka wifi fotsiny.